acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Raisika ho andro lehibe ho antsika fiangonana refy ty androandroany ity. Nous considérons ce jour comme un grand jour pour nous, Église Réfi. Raisika ho andro lehibe satria androany isika rehetra no hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra mialohan'ny amaranantsika ny taona 2024. Nous considérons ce jour comme un grand jour car c'est aujourd'hui que nous allons remercier Dieu et lui rendre grâce avant la fin de cette année 2023. Hisaotra an'Andriamanitra isika no rehefa soavana amin'ny karazany izay fanomen'Andriamanitra antsika tamin'ity taona ity. Nous remercions Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous a déjà données en cette année 2023. Enina dia tsy mbola sokatra azy ny masoandronao tamin'ity taona ity, izany hoe mbola ao anatin'ny olona sy niady ianao, dia izao ihany hisaotra an'Andriamanitra sy akasitraka an'Andriamanitra hatrany hatrany isika. Oui, même si tu es encore dans des problèmes, dans des épreuves et des luttes, nous allons quand même remercier Dieu aujourd'hui. Fa izay mahay misaotra an'Andriamanitra androany, inona fa hovojen'Andriamanitra izy. Car ceux qui savent remercier Dieu, Dieu va les sauver. Tsy avelan'Andriamanitra andalo fotsiny ty taona ity fa hiay ianao izy. Cette année ne va pas passer en vain. Ho tanteraka aminao ane zany. Cela va se réaliser pour Andao toi. militeka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Raha mbola misy mampiataoko ihany. Acclamons plus fort. Alléluia. Alléluia. Ka dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ianareo izay efa tonga eto amin'ity androandroany ity. Nous saluons au nom de Jésus tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Arabaina toy izany ihany koa ianareo izay manaraka izao fitaom-pivavahana izao en ligne. Nous saluons également tous ceux qui suivent le culte en ligne. Mino fa hiasa eto Andriamanitra androany. Croyez que Dieu va agir ici aujourd'hui. Ary hiasa aminareo izay manaraka izao fitaom-pivavahana izao en ligne. Dieu va agir également sur tous ceux qui suivent le culte en ligne. Izay ataon'Andriamanitra eto dia ho ataon'Andriamanitra aminareo. Ce que Dieu va faire ici, il va le faire aussi chez vous. Satria mino isika fa ho ataon'Andriamanitra izany dia andao hiteka mafy dia mafy isika. Parce que nous le croyons, acclamons fort. Alléluia. Alléluia. Dia hivavaka isika ametraka izao fitaom-pivavahana izao mba ho tahin'Andriamanitra dia omena azy ny vavaka tompoko. Nous allons prier maintenant pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci de nous avoir conduits encore aujourd'hui dans ta maison. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons encore te glorifier, nous voulons encore t'exalter, te célébrer, t'honorer. Nous voulons te rendre toute la gloire, car tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux. Merci Seigneur parce que tu es aussi notre Père. Tu es celui qui prend soin de nous chaque jour. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui s'est rabaissé jusqu'à nous pour nous sauver. Merci Jésus parce qu'aujourd'hui encore, tu as quelque chose en réserve pour nous. Parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et nous remettons ce culte entre tes mains, Seigneur, que ta volonté seule soit faite ici, Seigneur. Saint-Esprit, que ce soit toi qui règnes en ce lieu aujourd'hui. Nous te donnons toute la latitude pour agir, Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite, que ce soit toi qui règnes aujourd'hui, Saint-Esprit, qui touche les vies, qui guérit les malades et qui fait du bien à tous ceux qui sont opprimés. Seigneur, merci de nous visiter aujourd'hui. Que ta joie nous remplisse aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Uliteka yansika tompoko. Acclamons le Seigneur. Aoka uvonina tsara isika rehetra ny saotra sy akasitraka an'Andriamanitra mandritra ity fitaom-pivavahana ity. Soyons prêts pour remercier Dieu et pour lui rendre grâce pendant ce culte. Satria na ny hira izay hiarantsika manatanteraka amin'reto namany reto, na ny vavaka hiarantsika manao, na ny tenin'Andriamanitra izay ambara
dia hiopana ny amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Parce que les chants que nous allons faire, les prières que nous allons faire aujourd'hui et tout le culte que nous allons faire sera pour remercier Dieu et lui rendre grâce. Mino fa faly Andriamanitra amin'ity androandroany ity satria hiaina amin'ilay fiainana misaotra isika. Je crois que Dieu va être content aujourd'hui parce que nous allons vivre cette vie d'action de grâce. Resika am-pifantanana ary ny lelan'Andriamanitra hitondra ny fiderana eto. Nous allons accueillir avec acclamation le conducteur de louange. Alléluia. Alléluia. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Que ce soit toi qui assistes le culte ici, dans cette église, que ce soit toi qui assistes le culte en ligne, je te dis, la grâce a été faite pour toi. Amen. Nous nous levons maintenant. Hitsangantsika azafady. Metsika an'Andriamanitra ny voninahitra. Sady zany ve? Acclamons le Seigneur. Hitehaka ho an'ny tompontsika. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Miss Valvetwe. Si vous lisez la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, ce qui est écrit, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il agit en premier lieu. Amen. Andriamanitra dia miasa eo am-piandohana. Amen. Il agit en premier. Il est le commencement, il est l'alpha. Mais plus le temps passe, arakaraka ny andianany fotoana nefa, il agit encore, il manifeste sa gloire. Arakaraka ny andianany fotoana dia asehony hatrany ny voninahiny. Amen. Si vous lisez encore Jean chapitre 2, vous voyez que pour manifester sa gloire, Jésus a transformé l'eau en vin. Amen. Il a fait ça à la fin du mariage. Amen. Donc, dans cette fin d'année, il agira pour toi. Ao anatin'ity farany taona ity dia hiasa eo aminao Andriamanitra. Faly ve anao e? Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous savez l'histoire de David. Au début, c'est-à-dire quand il était encore enfant, il n'est qu'un petit berger. Mpiandrondro kely David tany am-piandohana. Mais plus le temps passe, il devient un grand roi. Lasa mpanjaka lehibe David arakaraka ny andianany fotoana. Amen. Izy fahasamihafana zany, il y aura donc une différence entre le début et la fin. Amen. Nous devons tout simplement manifester le remerciement envers Dieu. Amen. De toute façon, la Bible dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Ny Baiboly raha teo milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra hozy izy, fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tehaka mafitsika ho an'Andriamanitra, acclamons le Seigneur. Sotranao Andriamanitra raitsito. Sotranao Andriamanitra raitsito. Sotranao Andriamanitra raitsito. Sotranao Andriamanitra raitsito. Sotranao no ny fitiavanao. Sotranao no ny fitiavanao. Sotranao no ny fahasoavanao.
manitra raitseto sotranao andre manitra raitseto sotranao no ny fitahinao jesosy tsy maintsy mandesa fa mananany jesosy tsy maintsy tahina fa mananany jesosy tsy maintsy tafita fa mananany jesosy Alléluia. Alléluia. Il mérite notre louange. Amen. Mendrika ny fiterana ataontsika izy. Amen. Il mérite et il est digne de gloire. Mendrika ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Donc nous allons dire au Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur. Amen. Iteny amin'ny tompontsika hoe ahoana moa zany tompony tsy hiderana ianao alors qu'il est le guérisseur malgré les maladies dans cette année. Tamin'ity taon'ity izy ny aretiny fa mpanasitrana izy. Amen. Malgré les problèmes, il est toujours la solution. Amen. Vaolana foana izy. Tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit les difficultés, quelles que soient différentes choses, donc il reste toujours le même. Il ne change pas et il ne changera jamais. Amen. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Encore une fois. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. On va danser, hein? Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de toi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je regarde, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Alléluia! Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Quand je regarde autour de moi, est-ce que tu regardes vraiment autour de toi? Regarde un peu quelqu'un qui est à côté de toi. Il y a la gloire de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Regarde un peu la personne qui est à côté de toi. C'est lequel le quelqu'un? Tu vois, sur le visage, il y a la gloire de Dieu.
Nous allons de gloire en gloire. Amen. Donc, le chant, c'est pas quand je regarde mes chaussures. C'est pas ça. C'est pas quand je regarde mes chaussures. C'est pas quand je regarde dans ma poche. Quand je regarde autour de moi. Alors, quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire. Regarde un tour. Seigneur Jésus, Tour. je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, pourquoi comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde, quand je regarde tourne-toi un autour de peu par moi, derrière. je vois ta gloire. regarde un peu, Tirole Orina Naosafat, tout Jamakanere Nsika. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je quand regarde, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, Pourquoi comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons encore. Comment ça y est, le fait à main maintenant? Commence à remercier notre Père. Commence à remercier Jésus-Christ, notre Seigneur. Commence à honorer le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'apprécier? Nous voulons, Seigneur, porter aujourd'hui un regard favorable sur toi. Alléluia. Merci pour tout ce que tu nous as fait dans cette année, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, merci encore. Merci pour les nouveau-nés dans cette église. Merci pour les nourrissons. Merci pour les enfants. Merci pour les jeunes et les adultes, les grands-parents, les serviteurs de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes les bénédictions. Alléluia. Oh Jésus, tu es là maintenant. Tu es en train de réaliser ta parole quand tu as dit
Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. On t'apprécie, Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Chantons ensemble. Tu es là. Tu es là, tu es présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, Agissons parmi agissons parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens les promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Transformons nos vies. transformant nos vies. Je t'adore. Oui, je Je t'adore. t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Tu restaures les cœurs dans brisés. les cœurs brisés. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, Restaure. restaure les cœurs brisés. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin. trace un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es le Tout-Puissant. C'est ce que tu es. Tu es le Créateur. C'est ce que tu es. Tu es miséricordieux.
C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es celui qui guérit. C'est ce que tu es. Tu es celui qui pardonne. C'est ce que tu es. Tu es l'illimité. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin. C'est ce que tu es. Alléluia. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 Teka mafanto bisika. Acclamons le Seigneur. Samiary makantoerany. Prenez place. Aoko fantatsika rehetra fa anaty ty fotoam-pivavana ity dia miaraka amintsika eto ny tompontsika. Sachant tous que pendant ce culte, notre Seigneur est avec nous ici. Ary raha nompo azy amin'ny folo rehetra ianao dia ho akasitran'Andriamanitra izany. Et si tu le sers de tout ton cœur, Dieu va créer cela. Ho porofon'Andriamanitra ny fankasitrany anao androany. Dieu va prouver son appréciation sur toi. Raha marary anao dia hositraniny. Si tu es malade, il te guérira. Ary izay rehetra manana olana ho vonjeny tokoa. Et ceux qui ont des problèmes, ce sera résolu. Misaotra an'Andriamanitra isika fa efa natompontsika tamin'ny alalan'ny fiderana ny fisaorana sy fankasitranan'Andriamanitra teo. Nous avons déjà commencé notre remerciement et notre action de grâce par les louanges. Fa amin'izao fotoana izao indray dia ho tohizantsika amin'ny alalan'ny vavaka fisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra ny fisaorana sy fankasitrantsika azy. Maintenant, nous allons continuer par des prières de remerciement et d'action de grâce. Hivavaka fotsika rehetra isika. Nous allons prier de tout notre cœur. Inona avy ireo fahasoavana nataon'Andriamanitra taminao tamin'ity taona ity? Quelles sont les bénédictions que Dieu t'a données cette année? Ataovy ny fisaorana sy fankasitrahana azy. Fais les actions de grâce et les remerciements. Tanterao amin'ny folo rehetra izany tompoko. Fais-le de tout ton cœur. Ary raha sanatrika mbola ao anatin'ny ady sy ny olana ianao androany, Et si tu es encore dans des problèmes et dans des épreuves aujourd'hui, mbola ataovy ihany ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. continue à remercier le Seigneur. Aoko fantatsika rehetra fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsara. Sachant que notre Dieu est un Dieu bon, Fatany tokony ataony rehefa misaotra sy mankasitraka azy isika. il sait ce qu'il doit faire quand nous le remercions et quand nous le rendons grâce. Ohatra zao io mikasika ny tantaran'i Job. Par exemple, concernant l'histoire de Job, Olana faran'izay mafy be no natrehiny tamin'izany andro izany. il avait des problèmes très durs. Tsy zaka amin'ny maha-olombelona ny olombelona raha ny marina. Ces problèmes étaient insupportables en tant qu'être humain. Fa Job manokana kosa teo natrehan'izany dia mbola nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra hatrany hatrany. Mais devant tous ces problèmes, Job a continué de louer Dieu, de remercier Dieu. Faly be mihitsy Andriamanitra nahita ny toetrany Job na nisaotra sy nakasitraka foana. Dieu était très content de voir le caractère de Job qui savait toujours remercier et rendre grâce. Vokatr'izany nataon'Andriamanitra tsara fiafara izy. Conséquence, Dieu a fait qu'il a eu une fin heureuse. Mino isika fa raha ho arak'izany ihany koa ny fiainantsika androany dia ho tsara fiafarantsika amin'ity taona ity. Nous croyons que si nous faisons de même, nous aurons une fin heureuse cette année 2023. Ary ho tsara lavitra noho izany amin'ny taona 2024. Et cela sera d'autant mieux pour l'année 2024. Andao ary hiteka farazay mavy isika. Acclamons plus fort.
ivavaka isika rehetra ho ampololotratsika avy ato anaty ny fisaorana sy mifankasitrana an'Andriamanitra. Nous allons prier de tout notre cœur, de l'intérieur de notre être, pour remercier Dieu. Avianako indray tena atao avy amin'ny fony rehetra mihitsy ilay izy. Je répète encore, fais-le de tout ton cœur. Na dia olona mbola vaovao aza no toka eto dia sokafa ny vavanao ataovy misaorana sy ny fankasitrana an'Andriamanitra. Même si c'est la première fois que tu viens ici, fais les actions de grâce, les remerciements et rends grâce à Dieu. Ho anareo izay manaraka ny fotoam-pivavahana ny linina dia ataovy ihany koa ny fisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra any amin'ny toerana misy anareo any. Pour vous tous qui suivez en ligne, remerciez Dieu et rendez grâce à Dieu également. Raha anao an'izany amin'ny fotsika rehetra isika dia averiko indray hoe ho tsara fefary isika amin'ny tontolo ity. Si nous le faisons de tout notre cœur, je répète encore, nous aurons une fin heureuse cette année. Aro tsara be mihitsy fiainantsika amin'ny taona ho avy iny. Et notre vie sera meilleure pour l'année 2024. Mino an'izany ve ianareo? Est-ce que vous croyez cela? Asio teka ary orakoraka mafy be. Acclamez fort. Andao ary eto hipetrahana hiaraka hivavaka isika rehetra. Nous allons maintenant prier sur place. Sokafa ny vavanao. Ouvrez votre bouche. Tena sokafa ny vavanao. Ouvre ta bouche. Aza misalasala mihitsy ianao anao fisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra amin'ity andro androany ity. N'hésite pas pour prier, pour remercier Dieu, pour le rendre grâce aujourd'hui. Toy zany mivavakantsika rehetra. Continuez votre prière. Samy mivavaka na isika eto toerana na ianareo manaraka fotoam-pivavahana ny linina. Que chacun de nous continue de prier, ceux qui sont ici sur place et ceux qui sont en ligne. Ho anareo izay manaraka fotoam-pivavahana ny linina raha afaka mandohalika dia mandoly mihitsy. Pour ceux qui suivent le culte en ligne, si vous pouvez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Matoky fa makasitraka zao vavaka iarana manao zao ny tompandriamantsika. Ayez confiance, Dieu apprécie ces prières que nous faisons aujourd'hui. Ataovy mipololotra vao anatinao fisaorana ny amin'ireo fahasoavana nomen'Andriamanitra anao tompoko. Remerciez Dieu de tout votre cœur pour toutes les bénédictions qu'il vous a données. Ho anareo général kasitrana ataovy misaorana. Pour vous qui êtes malades et qui êtes guéris, remerciez Dieu. Ho anareo izay nanana olana ka voavotsy tamin'izany ataovy ny fisaorana.
Pour vous qui avez des problèmes et que Dieu a sauvé, continuez à remercier Dieu. ho antsika izay narovan'Andriamanitra tamin'ny ratsy ataovany fisaorana. Pour nous tous que Dieu a délivré du mal, continuons à remercier. ho antsika izay mbola mahatsapa fa ao anatin'ny olana hatrany atao foana fisaorana. Pour nous tous qui sentent que nous sommes encore dans des problèmes, continuons toujours à prier, à remercier Dieu. matoki fa tiantsika rehetra Andriamanitra. Croyons que Dieu nous aime tous. faty an'izay tokony ho atao antsika rehetra amin'ity farantaona ity. Dieu sait ce qu'il doit faire pour nous en cette année 2023, cette fin d'année. toy izy mivavaka fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Continue de remercier Dieu et de rendre grâce. raha mbola misy mafimafy no zany ny feonao ataovy ihany. Continuez encore plus fort. ho famaranana zao vavaka izao dia iarahantsika manao ilay hira hoe anao atompo. Pour terminer ce culte, nous allons faire la prière. Seigneur, je suis à toi. angatantsika ny mpitarika ny fiderana hitarika antsika ho amin'izay hira anao atompo. Nous demandons au conducteur de louange de nous conduire dans cette chanson. Anao atompo. Ajakalo tanantsika rehetra misy voninahitra Andriamanitra. Afalina manahoana. Raha mandohalika mivavaka tompo.
mandrapitako ilay olo maizina. Misy fifaliana tsy ananako. Mandrapotiko amin'ny mpiadanana eo aminao. Acclamons fort le Seigneur. Ny antony matokay manentana anareo mba hiteka satria zany voalaza amin'ny Baiboly. Je vous demande de continuer à acclamer parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ataovy mafy any tekintsika rehetra. Acclamons plus fort. Ataovy mafy be. Acclamez plus fort. Halleluja. Alléluia. Dia amin'izao fotoan'izao isika dia anoy ny fisaorana sy fakasana an'Andriamanitra amin'ny alalany afatra izay hoentiko anareo. Maintenant, nous allons continuer de remercier Dieu et de lui rendre grâce à travers le message que je vais vous apporter. Anao hira anankiray isika miaraka amin'reto mpitarika fidarana reto vita zay dia ambarako tenin'Andriamanitra. Après la chanson avec ce groupe de louanges, je vais transmettre le message de Dieu. Alléluia. Efface. No ny fahasoavana. Nindrafonao vaovao isanandro. Tsara ampy ianao. Fizay rehetra nataonao. Tsy ho voatanisako fa maro. Tonga aho hisaotranao. Averintsika Tompo misaotranao a. Tompo misaotranao a. No ny fahasoavana. Nindrafonao vaovao isanandro. Tsara aminay an-trany ianao Tompo. Ninninona nataonao zay rehetra nataonao. Tsy ho voatanisanay zany. Rehetra izay hisaotranao. Misaotra Jesosy. Sadato ny feonao. Rehetra izay misaotranao.
sisa no isaina dia ifarana ny taona 2024. On compte plus que quelques jours avant la fin de l'année 2023. Noho izany manetana anareo rehetra toka eto aho ny iny fantsodrano nataoko ho anareo tamin'ny fiandohan'ny taona. Alors je vous invite ici tous à croire que la bénédiction que je vous ai faite le début de l'année, Reo tenina votsotro ho anareo tamin'ity taona ity, toutes les paroles que j'ai prononcées pour vous cette année, mitona anareo any iny fa ny vavaka nataonareo, ny fankatana nataonareo tamin'Andriamanitra tamin'ity taona ity, tamin'ity volana ity. je vous invite à croire que vos requêtes et vos prières pendant ce mois, Hoy aho aminareo je vous dis, amin'ny anaran'i Jesosy ho amarinin'Andriamanitra sy atao tanteraka ny fiainanareo zany tratraetra au zany. nom de Jésus, ce sera justifié et exaucé par vous. Tena ho amarinin'Andriamanitra sy ataony tanteraka. Dieu va exaucer et Dieu va justifier tout cela. Fa ny condition raha mino anareo fa misy Andriamanitra, Mais la condition, si vous croyez que Dieu existe, raha mino anareo fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra, si vous croyez que Dieu peut tout faire, raha mino ianareo fa mpanompon'Andriamanitra izahay ary mpiara miasa amin'Andriamanitra, si vous croyez que nous sommes serviteurs de Dieu et collaborateurs de Dieu, raha mino zany tratraetra zany ianareo dia ho amarinin'Andriamanitra sy ataony tanteraka tokoa le nambarako si teo. vous croyez à tout cela, vous serez justifiés et exaucés par Dieu. Tsy zany matsy fa mitondra sy manetsika fahagagana lehibe ny finoana. Parce que la foi, Mitondra fahagagana lehibe ny la finoana. foi apporte un grand miracle. Ahoana ho Jesosy ao amin'ny jaolona toko fairaka ambin'ny folo andimy fahefapolo. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 11, 40? Tsy voalazako va fa raha ino ianareo dia ho hitanareo voninatr'Andriamanitra. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tsy voalazako va fa raha ino ianareo dia ho hitanareo Ne voninatr'Andriamanitra. t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Averiko indray le teny. Je reprends la parole. Andro sisa dia hifarana ny taona 2024. Plus que quelques jours et 2023 sera achevé. Noho zany dia manetana anareo aho ny iny fa ny tsodrano nataoko anareo nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona. Alors je vous invite à croire que la bénédiction que je vous ai fait le début de l'année, Reo teny efa navotsotro ho anareo tamin'ity taona ity, toutes les paroles que j'ai déjà prononcées pour vous pendant cette année, ny vavaka nataonareo rehetra, toutes les prières que vous avez faites, ny fankatana nataonareo tamin'Andriamanitra tamin'ity volana Desambra ity, toutes les requêtes que vous avez demandées à Dieu pendant ce mois, amafisiko amin'ny anaran'i Jesosy ho amarinin'Andriamanitra sy ataony tanteraka ny fiainanareo zany rehetra izany. je redis encore, au nom de Jésus, ce sera fait exaucer et justifié sur vous. Noho izany porofontsika amin'ny alalan'ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra ny finoantsika fa ho arak'izany tokoa no hitranga amin'ity andro androany ity. Alors on va prouver par remerciement et action de grâce que notre foi sera vraiment ainsi. Ahoana ho Jesosy ao amin'ny marika toko fairaka ambin'ny folo andiny efatra amby roapolo. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Marc 11, 24? Zao ny teniny vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. On va lire au nom de Jésus. Koa lazaiko aminareo na inona tononareo fivavahana sy akatanareo dia mino fahefanandray ianareo dia ho azonareo zany. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera donné. Mino zany isika fa efa nandray Alors on croit qu'on a déjà reçu dia ho tanteraka aminareo zany ho Jesosy. et soit sur vous, dit Jésus. Andao ary tsika hanao pratika hiaraka hivavaka hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra araka ireo teny nambarako taminareo reo. Allez, on va faire la pratique pour prier, remercier et faire l'action de grâce. Tena ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy zao vavaka fisaorana sy fankasitrahana iarahantsika manao izao. Alors je vous demande de prier avec tout votre cœur Ary amafisiko ary ao finoana le izy et j'insiste, faites-le avec foi. mino aho
fa tsy handalo fotsiny ty taona ity. Je crois que cette année ne sera pas en vain. Na dia andro vitsivitsy azy sisy dia farany ny taona ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Même s'il n'y a plus que quelques jours, tu verras la gloire de Dieu. Epipetrana ihany andao hivavaka sy saotra an'Andriamanitra isika. En restant assis, on va prier et remercier le Seigneur. Ianareo any atokantrano any ihany koa dia aoka hivavaka sy saotra an'Andriamanitra tahaka anay. Vous qui êtes chez vous, priez et remerciez Dieu aussi, comme nous. Samiary manokatra vavany atsakany tananao ataovy misaorana sy fakasitrana Ouvrez an'Andriamanitra. vos bouches et levez vos mains. Faites le remerciement et la reconnaissance. Misaotra anao zahay Andriamanitra. Merci Seigneur. Misaotra 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 misaotra. Merci. Ary makasitraka anao. On t'apprécie. Halleluja. Mijoro ny mpanomponao. Manambara ny tenao ampasahia. Mijoro ny mpanomponao. Manentana ny olona. Fanotsotrano zay nataoko. Hatramin'ny fiandohan'ny taona. Dia ho amarinao sy ataonao tanteraka any. Retelina voditro. Dia ho ataonao tanteraka any. Nivavaka anao taonay tamin'ity taona ity. Nataonay tamin'ity volana desambra ity. Eninao ary ho tanteranao tokoa Andriamanitra. Sa mivavaka arak'izany tsika rehetra tompoko. Priez encore. Ho hitanao amin'ity androandroany ity ilay herin'Andriamanitra miasa manao fakakana rehefa tena hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra ianao. Si tu remercies et apprécies le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu agir en toi. Manana finoana fa hiasa eto ny Andriamanitsika. Et la foi que Dieu agit ici en ce lieu, Toy izy vavaka tompoko. continue à prier. Iarahantsika manao ilay hira hoe ny foky ny mpamonjy andininy voalohany ihany. Aoka anao hira amin'ny fotsika rehetra isika. On va chanter Nifo Kripamundi, verset 1. Ny foko ry mpamonjy mangeta entana maniry lalandava ikambanany tsy afaka ao am-poko. Ny fanirinanao ony noreny foko olatana. Misaotra ary makasitraka anao zahay ry Andriamanitra io. Misaotra ary makasitraka anao zahay ry Andriamanitra On io. t'apprécie, Seigneur. Halleluja. Amen. Teka mafantompy isika. Acclamons le Seigneur. Manaraka izany mitona anareo ihany koa ao ny ino fa ho havan'Andriamanitra sy ho vojen'Andriamanitra isika amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy iny. Ensuite, je vous invite à croire aussi que Dieu va nous mettre à part, Dieu va nous sauver cette année et l'année prochaine. Tena ho ataon'Andriamanitra ke zany ry havana malaly e. Dieu va vraiment le faire. Andeo tsika teka ho azy. Acclamons le Seigneur. Averiko indray sady amafisiko aminareo. Je reprends et j'insiste. Mitona anareo any ino fa ho havan'Andriamanitra
sy ho vonjen'andriamanitra isika amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy iny. Je vous invite à croire que Dieu va vous mettre à part, Dieu va vous sauver cette Ary année mbola et mafisika l'année any prochaine. fa tena ho ataon'andriamanitra tokoa. Et j'insiste encore que Dieu va vraiment le faire. Marina fa ao anatin'ny vanim-potoana sarotra izao tontolo izao. C'est vrai que le monde est en difficulté aujourd'hui, Tafiditra ao anatin'izany Madagasikara Madagascar y compris. tsy misy fiainana miamora izany eto ambony tany riavana, Il n'y a pas de vie facile sur terre, fa au contraire azy a miamafy. mais au contraire, ça s'endurcit de plus en plus. Satria tanteraka ilay voalazan'i Paoly Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany. Parce que selon Paul dans Timothée, Nambaran'i Paoly fa miandro farany dia hisy ny andro mahory. il a dit, dans les derniers jours, il aura les persécutions. Tena andro mahory ara-bako teny izy io. Persécutions littéralement. Ary efa iainan'ny olona amin'izao vaninandro zao izany. Et on est en train de vivre ça aujourd'hui. Fa saingy Mais azon'Andriamanitra vahana sy azon'Andriamanitra vonjena foana isika olon'Andriamanitra rehetra. Dieu peut nous mettre à part, Dieu peut nous sauver, nous, son peuple. Raha tena manana Jesosy ao anatinao tokoa ianao, Si tu as vraiment Jésus dans ton cœur, dia azo antoka fa tsy maintsy ho avan'Andriamanitra ary tsy maintsy vonjena izy. c'est clair que Dieu va vous mettre à part, Dieu va vous sauver. Amin'ity taona ity ho tanteraka aminao zany, Cette année, ça va se faire sur vous. amin'ny taona ho avy iny ho tanteraka aminao L'année zany. prochaine, ça va se faire sur vous. Andeo hiteka mafan'Andriamanitra ihany izy. Acclamons le Seigneur. Reto tenin'Andriamanitra reto no fototra iorenantsika ka mahatonga mitaona anareo ny ino fa ho avan'Andriamanitra sy vonjena tokoa isika amin'ny taona ity sy amin'ny taona ho avy iny. Alors, ces paroles sur lesquelles on va se baser, la raison pourquoi je vous invite à croire que Dieu va vous mettre à part et que Dieu va vous sauver. Sokafantsika amin'ny boky Malaki toko fahatelo dia ny 1:20 ka hatramin'ny 1:20. On va lire dans Malachie 3, 16 à 20. Io zany ny tenin'Andriamanitra iray iorenantsika ka mahatonga amin'ny teny hoe manana finoana fa ho avahana sy ho vonjen'Andriamanitra isika amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy. Voici un verset avec lequel nous nous basons, la raison pourquoi je vous dis que Dieu va nous mettre à part, Dieu va nous sauver. Eno tsara ke ny voasoratra Écoutez bien ce qui est écrit, 1:20. verset 16. Ary tamin'izany zay matahotra an'i Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova niainoka nandray izany ary nisy boky nosoratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra an'i Jehova sy zay mihevitra ny anarany. Alors, ceux qui se soumettent au Seigneur ont discuté entre eux. Le Seigneur les a écoutés. Il a entendu leurs propos. On a mis par écrit devant lui un livre de souvenirs en faveur de ceux qui respectent le Seigneur et ceux qui reconnaissent son autorité. 1:20. Ary ho rakotra soa ireny amin'ny andro zay ho tendreko ho Jehova Tompo maro ary ho anitra azy toy ny olona anitra ny zanany lahy zay manompo azy ka dia ho hitanareo indray ny tsy vidiviny marina sy meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Verset 17, je le déclare, moi le Seigneur de l'univers, le jour où je manifesterai ma puissance, je considérerai ces personnes comme mon bien le plus précieux. Ils seront mon propre peuple, je serai bienveillant à leur égard comme un père l'est à l'égard du fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre les personnes qui servent Dieu et celles qui ne le servent pas. 1:20. Fa endo avy ny andro mandorotro ny fatana fandoroana izy ary mipire rehetra sy mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehova Tompo maro ka tsy asiny miangana na ny fakany na ny sampany. Ary posaka aminareo fiangonana refy zay matahotra ny anarako ny masoandro famarinana mana fanasitranana amin'ny tanany ary voaka ianareo ka hifaly evanja toy ny zanak'omby mifaly. Verset 19, car un jour viendra
semblable à une fournaise ardente. Ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs disparaîtront comme la paille au feu. Il ne restera rien d'eux, absolument plus rien, je le déclare. Moi, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de Réphi, mais pour vous qui reconnaissez mon autorité, la justice apparaîtra comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme les veaux au sortir de l'étable. Araky faminanina io dia ho avy ny andro hitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao. D'après ce prophétie, le jour viendra où il y a le jugement sur la terre. Ary ampahory ny olombelona zany fitsaran'Andriamanitra izany. Le jugement de Dieu va persécuter les hommes. Ny maivana indrindra amin'izany fitsaran'Andriamanitra zany dia izao. La moins douloureuse parmi ces jugements est Ny fahasarotam-piainana sy ny fahasarotana mamelo teny. la difficulté de la vie et la difficulté à survivre. Ary rehefa iainantsika zanak'olombelona zany fahasarotana eo amin'ny fiainana sy famelomanteny izany amin'izao vaninandro zao. Et actuellement, on est déjà en train de vivre cette difficulté de la vie et difficulté à survivre. Eny, hatramin'ireo zavaboarin'Andriamanitra azy dia hitondra fahoriana ho an'ny olombelona velona eto ambony tany ity. Même les créations de Dieu, ils vont apporter de la souffrance sur la terre. Eno tsara kely ny voalazan'i Jesosy ato amin'ny liko toko fairaiky amby roapolo andiny fadimy amby roapolo sy faina amby roapolo. Écoutez bien ce que Jésus a dit dans Luc 21 à 25 à 26. Entiko milaza aminareo fa ampahory ny olona na dia zava-misy mikasy ny zavaboarin'Andriamanitra azy. Pour vous dire que même les créations de Dieu, ils peuvent apporter de la souffrance. Hoy Jesosy amin'ny andiny fadimy amby roapolo. Jésus a dit dans verset 25. Ary isy famantarana eo masoany sy ny volana ary ny kintana ary aty ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverizan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjana. Dia toy izao kany andiny faina amby roapolo. Ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlés. Amin'ny endrika maro isan-karazany ny fahoriana izay hitrangy eto ambony tany ity amin'izao vaninandro misy antsika izao. Actuellement, la souffrance sur la terre se manifeste sur plusieurs aspects. Araky nambarako taminareo hoe ao ny fahasarotam-piainana sy ny fahasarotana eo amin'ny famelomanteny. Comme je vous ai dit, il y aura la difficulté à vivre, il y aura la difficulté à survivre. Ao ihany koa ireo zavaboarin'Andriamanitra zany rehetra zany dia ampahorin'ny olombelona. Il y aura aussi les créations de Dieu. Tout ça vont faire souffrir l'homme. Araka ny voalaza amin'ny andiny fadimy amby roapolo sy faina amby roapolo lay novakitsika teo. D'après le verset 25 et 26 qu'on a lu tout à l'heure. Fa saika zao ry havana malala tonga eto. Mais écoutez bien, Manana finoana fa ho havan'Andriamanitra sy hovonjen'Andriamanitra foana isika olon'Andriamanitra. ayez la foi que Dieu va nous mettre à part, Dieu va nous sauver. Na inona zava-misy eto ambony tany ity dia izay ho havan'Andriamanitra sy hovonjen'Andriamanitra ny olony rehetra. Quel que soit ce qui se passe sur la terre, Dieu va nous mettre à part, Dieu va nous sauver. Averiko vakeny nge lay Malaki toko fahatelo andimy faina ambin'ny folo hoe Je relis Malachie 3 à 16. ary tamin'izany rehetra ary tamin'izany izay natahotra Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova nihaino ka nandray izany ary nisy boky nisoratana teo anatreny ho fahatsiarovana izay matahotra an Jehova sy mihevitra ny anarana. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Dikan'io teny io zany amin'izao vaninandro zao dia hoe izay rehetra manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatiny dia hitan'Andriamanitra ary maka boky Andriamanitra dia soratana antsoratra ny momba zany olo zany.
Ce verset veut dire que ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, Dieu, il les voit et Dieu écrit leur nom. dia zao koalaza amin'ilay dia efa vita ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Et voici ce qui est écrit en verset 17. Ary ho rakitra soay ireny amin'ny andro izay ho tendreko ho Jehovah tompony maro ary ho anitra azy aho toy ny olona hanitra ny zanany lahy izay manompo azy. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ny tantaran'ny olona rehetra izay nandray an'i Jesosy zany dia efa voasoratr'Andriamanitra ao amin'ny bokiny. L'histoire de tout homme qui a reçu Jésus est déjà écrite dans son livre. Ho rakitra soa eo tanan'Andriamanitra zany rehetra zany. Verset 17. Ils seront le peuple de Dieu. Verset 17. Je le déclare, moi le Seigneur, le jour où je manifesterai ma puissance, je considérerai ces personnes comme mon bien le plus précieux. Ils seront mon propre peuple et je serai bienveillant à leur égard, comme un père l'est à l'égard du fils qui le sert. Ndao militeka mahafan'Andriamanitra ihany isika. Acclamons encore le Seigneur. Fantatr'Andriamanitra izay tokony atao ho antsika. Dieu sait ce qu'il faut faire pour nous. Ary io andro itsaran'Andriamanitra izao tontolo izao io amin'izao vaninandro izao zany zavatra zany. C'est pendant le jour de jugement de Dieu actuellement. Alléluia. Alléluia. Dia ny valo ambin'ny folo indray voasoratra hoe dia ho hitanareo indray ny tsy vidivin'ny marina sy tsy marina dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Et verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre les personnes qui servent Dieu et celles qui ne le servent pas. Dia hoy aho hoe aminareo roviana no hamarin'Andriamanitra izay fanavahana antsika izay sy ny amonjenantsika. Et moi je vous dis, quand est-ce que Dieu va vous mettre à part et quand est-ce que Dieu va nous sauver? Mino aho fa amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy eny dia ho hamarin'Andriamanitra izany. Je crois que Dieu va le justifier cette année et l'année prochaine. Zao tontolo zao ao anatin'ny fahoriana tsy ahitana vaolana. Ce monde est dans une grande difficulté qui n'a pas de solution. Fa sika izay manana Jesosy kosa na dia mandalo fahoriana aza dia misy vaolana magaga avy any an-danitra. Mais nous qui avons Jésus, même dans les difficultés, nous avons des solutions. Zany indrindra no antony mahatonga amin'ny tena aminareo hoe manana finoana. C'est pour ça que je vous dis, ayez la foi. Manana finoana fa reo tsodrano izay efa tsovako rano anareo reo teny efa navototra ho anareo. Ayez la foi parce que les bénédictions que je vous ai faites, les paroles que j'ai prononcées pour vous, Manana finoana fa ny vavaka nataontsika hatramin'izay ary ny vavaka nataontsika tamin'ity volana ity. ayez la foi que les prières qu'on a fait tout ce temps, les prières qu'on a fait ce mois, Ho hamarin'Andriamanitra amintsika zany ary ho tanteraka. Dieu va les justifier et Dieu va les exaucer. Tsy akatakandro Andriamanitra hoe mbola afaka 2 taona na 3 taona na 5 taona fa amin'ity taona ity ho tanteraka aminao anay zany. C'est pas une blague, genre dans 2 ans ou dans 3 ans, mais cette année même. Zay zany no tenin'Andriamanitra iorenantsika ka mahatonga amin'ny teny hoe ho avan'Andriamanitra isika, ho vojen'Andriamanitra isika amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy iny. Voilà la parole avec laquelle on va se baser, la raison pourquoi je dis que vous serez mis à part et vous serez sauvés cette année. Tenin'Andriamanitra faharoa iorenantsika ihany koa dia ity. Deuxième verset dont on va se baser, Ato amin'ny Galatiana toko fahaefatra andininy fahavalo amby roapolo. c'est dans Galates 4, 28. Galatiana toko fahaefatra andiny fahavalo amby roapolo. Galates 4, 28. Toy izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa isika ry rahalahy dia zany ka tefikasana tahaka any saka. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Averiko vakina ihany. Fa isika ry rahalahy, isika rehetra dia zany ka tefikasana tahaka ny Isaka. Je relis encore. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Ndeo hiteka mafy ny tompo izy. Acclamons le Seigneur.
zanaka te fikasana tahaka ny Isaka isika no Jesosy Kristy zay efa ninontsika sady efa noraisika ato anatsika. On est enfant de la promesse comme Isaac à cause de Jésus que nous avons déjà reçu et qui est déjà en nous. Ny tian'Andriamanitra mbara dia izao tompoko. Voilà ce que Dieu veut dire. Tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny Isaka no hitondran'Andriamanitra antsika amin'izao vaninandro misy antsika izao. Comme Dieu a traité Isaac, il va nous traiter comme tel actuellement. Tena mitovy isika sy Isaka. Nous et Isaac, on est exactement pareil. Amen. 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 Andao dia ho vakitsika ny tantara zany lehilahy atao hoe Isaka izany e. Allons lire l'histoire de cet homme appelé Isaac. Ho vakitsika ny tantarany dia ho azonao onona hoe ho tahaka izany mihitsy no hitondran'Andriamanitra antsika rehetra. On va lire l'histoire comme ça, tu peux imaginer, c'est vraiment comme ça que Dieu nous traite. Sokafa ny baibolinao ao amin'ny Genesisy toko fahaenina amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fadimy. Ouvre ta Bible dans Genèse 26, 1 à 5. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary nisy mosary ny ray teo amin'ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavian'ny Abrahama. Ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjaka Filistina tany Gerara. Ary Jehova niseho taminy ka nanao hoe aza midiny any Egypta ianao, mitoera eto amin'ny tany izay olazaiko aminao, mivahinia eto amin'ity tany ity ianao, dia ombanao sy taianao aho, fa ianao sy ny taranakao no omeko ireto teny reto ka hotoviko ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao, dia amaro ny taranakao ho takakitana eny amin'ny lanitra aho ka omeko taranakao ireto tany ireto ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenenitra ambony tany, satria efa nianifeko i Abrahama ka nitandrina zay nasaiko no tandremany ka dia ny ditiko sy ny teniko ary ny lalako. Au nom de Jésus. Il y eut une famine dans le pays. Il ne s'agit pas de celle qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur apparut à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne-y, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à tes descendants que je donne tous ces territoires. J'accomplirai ainsi la promesse que j'ai faite à ton père Abraham. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans les cieux, et je leur donnerai tous ces territoires. À travers eux seront bénis tous les peuples de la terre, parce que Abraham a écouté ma voix, observé mes règles, mes commandements, mes décrets et mes enseignements. Alléluia. Toizantsika indray ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo toy izao ny voasoratra. On va continuer versets 12 à 16. Dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazato heny tamin'izay taona izay satria efa notahiny Jehova izy. Ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso ny tombo ambara-patokany io mpanjato be indrindra fa nanana be izy dia ondry amalosy sy omby ary andevo maro ka dia nialina azy Filistina. Ary ny lavaka fatsakana rehetra izay efa noadin'ny mpanompony rainy fony fahavian'ny Abrahama rainy dia efa novonoan'ny Filistina sy nototofany tany avokoa. Andimy fahaenina ambin'ny folo. Aroy Abimeleka tamin'ny Isaka, mialay aty aminay fa ianao mahery lavitra no zahay. Verset 12. Cette année-là, Isaac fit des semeilles dans le pays et il récolta 100 fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Il devint un homme riche, il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à devenir vraiment riche. Il possédait des troupeaux de moutons, des chèvres et des bœufs.
satria tapaka ny courant teo a dia ho averiny vakina lay diketeny amin'ny teny frantsay. Verset 12, il y avait la coupure de courant, alors je reprends la parole. Cette année-là, Isaac fit des semeilles dans le pays et il récolta 100 fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Il devint un homme riche, il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à devenir vraiment riche. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux d'Isaac. Ils comblèrent avec de la terre tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de celui-ci. Abimelech dit à Isaac, tu es devenu beaucoup trop puissant pour nous, va-t'en d'ici. Averiko indray le tenin'ny baiboly Galatiana toko faefatra dia fahavalo amby roapolo. Je reprends la parole dans Galates 4, 28. Isaka dia zanaky teny fikasana. Isaac est fils, enfant de la promesse. Ary isika izay fa nino Jesosy sy manana Jesosy dia zanaky teny fikasana tahaka ny Isaka. Et nous qui avons reçu Jésus et qui avons Jésus dans nos cœurs, nous sommes enfants de la promesse comme Isaac. Noho izany zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Isaka dia ho ataon'Andriamanitra amintsika ihany koa. Alors ce que Dieu a fait à Isaac, il va aussi le faire pour nous. Aza misalasalana mirorosaina ianao fa tena arabaky teny zany teny ambarako izany. N'hésitez pas, ne doutez pas, parce que c'est vraiment littéralement comme ça. Toy izao no fandehan'ny tantara araka ny tenin'Andriamanitra novakina teo. Voici l'histoire d'après la parole qu'on a lue tout à l'heure. Nisy mosary tao amin'ny firenena na tao amin'ny tanàna no nenany Isaka. Il y avait la famine là où Isaac habitait. Dia no io mosary io dia izao no solution hitany Isaka. À cause de la famine, Isaac a trouvé une solution. Tapa-kevitra izy fa hiala ao amin'ny firenena na io tanàna misy mosary io. Il a décidé de quitter le lieu là où il y a la famine. Ary mila makany Egypte izy mba hamonjeny ny ainy sy ny vady aman-janany. Il devait retourner en Égypte pour lui sauver lui-même et sauver sa famille. Dia rehefa nahita zany fanapa-kevitra zany lay Andriamanitra tsy toa. Et quand Dieu a vu cette décision, Dia nananatra ny Isaka lay Andriamanitra tsy toa. Dieu a averti Isaac. Nananatra satria Isaka zanika tefikasana. Il l'a averti parce qu'il est l'enfant de la promesse. Amin'ny mahazanika tefikasana azy dia lehilahy mendrika no tahiny. En tant qu'enfant de la promesse, il mérite d'être béni. Mendrika no tahina izy sy ny ankonany rehetra. Lui et sa famille méritent d'être bénis. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Isaka, Dieu a dit à Isaac, Isaka, iny ty fanapa-kevitra raisinao ity. Isaac, c'est quoi cette décision que tu as prise? Aza miala eto amin'ity firenena ity ianao. Ne quitte pas cette nation. Aza mieritreritra ny ho any Egypte zany ianao sy ny ankonanao. Ne pense même pas aller à Égypte, toi et ta famille. Marina fa misy mosary eto hoy Andriamanitra. C'est vrai qu'il y a la famine ici, dit Dieu, Fa izao amin'Andriamanitra dia manana hevitra iverako anao satria zanika tefikasana ianao. mais moi en tant que Dieu, j'ai des choses pour toi parce que tu es enfant de la promesse. Mijanona eto amin'ity firenena ity ihany ianao na dia misy mosary aza eto. Reste sur cette nation malgré la famine. Satria ho avako ianao sy ny ankonanao. Parce que je vais te mettre à part, toi et ta famille. Ho vonjeko ianao sy ny ankonanao. Je vais sauver toi et ta famille. Ary ho tahiko ianao sy ny ankonanao eto amin'ity firenena misy mosary ity. Et je vais te bénir, toi et ta famille, sur cet endroit là où il y a la famine. Ry havana malala manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Chère Église présente, Mino aho fa amin'ny alala zao azy zao no hitondran'Andriamanitra anao ho amin'ny fiainana miavaka sy fiainana voavonjy. je crois qu'à travers ce ministère, Dieu va porter ta vie sur le salut. Koa raha mbola mandalo ady sy zavatra sarotra foana ianao hatramin'izao. Tu traverses encore des épreuves, si tu traverses encore des difficultés actuellement, Tsy vaolana ny miala ato. la solution n'est pas de quitter ce lieu, Fa matoa ny vonjena tato anao ato ny fantatr'Andriamanitra fa mahasoanao sy ny ankonanao. parce que Dieu t'a sauvé ici même, c'est ici qu'il y a la solution pour toi.
no zany niteny tamin'ny Isaka Andriamanitra hoe mijanona eto hatrany hatrany ianao. Alors Dieu a dit à Isaac, reste ici même. Ry havana malala tonga manarika ty fotoana ity. Chère église qui assistait ce Avy culte, eviko indray matoa no vojena tato anao satria fantatr'Andriamanitra hoe ato no hitondran'Andriamanitra anao ho amin'ny fiainana miavaka sy ny fiainana voavonjy. si Dieu t'a porté jusqu'ici, c'est parce qu'il sait que c'est ici qu'il y aura le salut pour toi. Dia rehefa nanaiky azany tokoa Isaka dia nasaon'Andriamanitra ny hery magaga nentina nanavaka azy sy nentina namonjy azy sy ny ankohonany. Et quand Isaac a accepté cela, c'est là que Dieu a montré sa puissance envers Isaac et toute la famille. Inona tokoa zavatra nitranga no havan'Andriamanitra sy ny vojen'Andriamanitra izy tao amin'io firenena misy nosary io. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Dieu l'a mis à part, Dieu l'a sauvé dans cet endroit là où il y a la famine. Mazava be ny voalaza eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo ianao tsara ke ny voasoratra. C'est clair dans verset 12, écoutez bien. Tena mafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taona izay satria efa notahin'i Jéhovah izy. Cette année-là, Isaac fit des semeilles dans le pays et récolta 100 fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Namoavy zato eny izy satria natoky an'Andriamanitra ka nanaiky ny janona tao amin'ilay firenena misy mosary. Il a récolté 100 fois plus parce qu'il avait confiance en Dieu et il est resté sur l'endroit. Andimy fahatelo ambin'ny folo ary nanan-karena ray lehilahy ka nandroso ny tomba amparapatokany mpanjato be indrindra. Verset 13, il devient un homme riche, il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à devenir vraiment riche. Andimy faefatra ambin'ny folo fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro ka dia nialina azy ny Filistiny. Verset 14, il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres, de bœufs et un grand nombre de serviteurs que les Philistins furent jaloux Rehefa d'Isaac. miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika riavanao. Si tu vis selon la volonté de Dieu, Voalohany amin'izany isika mino an Jesosy, isika manana Jesosy. premièrement, nous croyons en Jésus, nous avons Jésus. Faharoa amin'izany isika mino tenin'Andriamanitra ary mankatoy izany amin'ny fotsika rehetra. Deuxièmement, nous croyons aux paroles de Dieu et nous obéissons aux paroles de Dieu. Azo atoko fa no isika zany ka te-fikasana ihany koa dia ho tahina tahaka ny Isaka. Il est clair que nous, enfants de la promesse aussi, on va être bénis comme Isaac. Ny olombelona amin'izao vaninandro zao miaina ao anatin'ny fahoriana sy ny fahaverezan-kevitra. L'homme actuellement vit dans des difficultés et dans les désespoirs. Fa isika izay manana Jesosy sy mino tenin'Andriamanitra ary mankatoy izany ho avahana. Mais nous qui avons Jésus, qui croyons aux paroles de Dieu, nous serons mis à part. Ho vonjena ihany koa ianao. Nous serons aussi sauvés, Ho tanteraka aminareo izay mino zany rehetra ihany soit à zany. tous ceux qui croient. Andeo moliteka mafan'Andriamanitra ihany. Acclamons encore le Seigneur. Atao mafy ihany miteka. Acclamons plus fort. Mafisika ihany Je redis encore fa zany ke te-fikasana tahaka ny Isaka isika rehetra. que nous tous ici, nous sommes enfants de la promesse comme Isaac. Efa nataon'Andriamanitra mitovy kilasy sy mitovy grady amin'ny Isaka isika. Dieu nous a déjà catégorisés aux mêmes classes, au même grade que Isaac. Noho izany misy ny atahorantsika ny amin'ny zavatra ratsy eny ny sofintsika sy hita ny masontsika amin'izao vaninandro zao. Alors on ne devrait pas avoir peur de ce que nous entendons sur le monde. Fa koa dia zao fotsiny dia hoe manana finoana fa olona fa toerana tsara no efa nametran'Andriamanitra antsika no isika zany ka te-fikasana. Mais il y a juste une condition, et la foi que on a une bonne place face à Dieu parce que nous croyons en ses paroles. Tena azo antoka rehefa namalala fa ho avana sy vonjena isika amin'ny taona ety sy amin'ny taona ho avy iny. C'est bien assuré que nous, on est mis à part et on est sauvés cette année. Tsy mandangy amintsika Andriamanitra. Dieu ne nous ment pas. Kereka izay mino dia atsapa izany amin'ny taona ety. Ceux qui croient ressentent ça cette année.
enganaka zay mino dia marana ny taona omba ampitahina izy. Ceux qui croient termineront l'année avec toute bénédiction. enganaka zay mino dia andray ny taona vaovao miaraka amin'ilay fitahina lehibe. Ceux qui croient recevront l'année prochaine avec une grande bénédiction. Satria mino isika dia hiteka faran'izay Parce que nous croyons, nous acclamons fort pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Fa ankoatra zany rehetrarehetra zany tompoko, Mais à part tout ça, zanak'Andriamanitra ihany koa isika. on est aussi enfant de Dieu. Ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, nahary ny zanak'olombelona no Andriamanitra raitsika. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé l'homme, c'est ça notre Dieu. Ary isika zay mino an Jesosy ary manana antoka fa Jesosy ataonantsika, isika no atsomy baiboly hoe zanak'Andriamanitra. Nous qui avons reçu Jésus, nous qui avons Jésus en notre cœur, c'est ça que la Bible dit, enfant de Dieu. Maro be mihitsy ireo dintsotra masina manambara fa isika dia zanak'Andriamanitra ary ilay nahary lanitra sy ny tany no raitsika. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui disent que nous, on est enfants de Dieu et c'est Dieu notre Père. Noho izany mananatra antsika Andriamanitra amin'ity androany ity. Alors Dieu nous dit aujourd'hui, Na inona zavatra ratsy hitany masontsika na zavatra ratsy eny sofintsika quelles que soient les mauvaises choses que nous voyons, que nous entendons, dia hoy izy amintsika rehetra tompoko, il nous dit à nous tous, aza matahotra ianao, n'ayez pas peur, aza manahy ianao, ne doutez pas, aza mitebiteby ihany koa ianao. ne doutez pas, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Alléluia. Ekena tompoko fa misy tokoa ny ny fahoriana amin'izao vaninandro zao e. C'est vrai qu'il y a vraiment les difficultés aujourd'hui, actuellement. Fa izay no afatra Andriamanitra, aza misy matahotra zany ianareo. Mais c'est ça le message de Dieu, n'ayez pas peur, Aza manahy zany ianareo, ne craignez pas, aza mitebiteby ihany koa ne paniquez pas. satria zanako ianareo i Andriamanitra. Parce que Dieu dit, vous êtes mes enfants. Ary zao ilay Andriamanitra ivavahanareo dia manaiky fa rainareo aho. Et c'est moi le Dieu que vous priez, j'accepte d'être votre Père. Ahoana hoy Jesosy ao amin'ny matitiko fahenina dimy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny dimy fahina amby roapolo. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 25 à 26? Andao dia vakitsika ny teny nataony Jesosy e. Lisons ce que Jésus a dit. Hoy izy tamin'ireo mpianatra Il a dit aux disciples, andimy fadimy amby roapolo, ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manamy amin'ny ainareo dia zay hoaninareo na zay hosotronareo na ny amin'izay na ny amin'ny tenanareo dia zay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy tso fa voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any antsopotra ireny ary ny rainareo zay ny an-danitra no mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny fa ianareo. voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas des récoltes dans les greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Amma olon'Andriamanitra antsika riavanao, En tant qu'homme de Dieu, amma zanak'Andriamanitra antsika rehetra, en tant qu'enfant de Dieu, tena tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy hoe ianao dia matahotra, ianao be fanahina, ianao ao anaty tebiteby foana. Dieu refuse que tu aies peur, que tu te doutes tout le temps et que tu te paniques tout le temps. Raha ohatra zany teo mpanatsika dia ohatra milaza hoe tsy misy Andriamanitra ary tsy mavita na inona inona amintsika izy. Si nous agissons comme tel, on considère Dieu comme inexistant et incapable. Ary zany no antony mahatonga azy
Ialana tsiny indray fa dia tapaka ny herinaratra. On est désolé pour la coupure de courant. Dia averiko indray le teny efa nambarako taminareo teo. Je prends la parole que je vous ai dit tout à l'heure. Tsy mety amin'Andriamanitra ny mahita antsika olon'Andriamanitra sy mahita antsika zanak'Andriamanitra kanefa dia matahotra sy manahy ary mitebiteby tahaka ny olona tsy manana azy ho raintsika isika. Dieu refuse que nous ayons peur, que nous nous doutons et nous paniquons alors qu'on est enfant de Dieu. Fa ny tian'Andriamanitra eto fiainantsika isan'andro manana finoana isika fa zanak'Andriamanitra ary manana finoana isika fa ilay Andriamanitra raintsika dia handray an-tanana antsika. Ce que Dieu veut voir en nous tout le temps, c'est que nous ayons la foi, que nous avons Dieu en nous. Dia ho famaranako ny efatra aza dia zao no ataontsika. Pour terminer le message, voilà ce qu'on va faire. Andao ho porofotsika amin'ny alalan'ny vavaka fisaorana sy fakasitrana any Andriamanitra indray ny finoantsika fa zanaka dia fikasana isika ary zanak'Andriamanitra ihany koa. Allons prouver la foi que nous sommes enfants de Dieu et enfants de la promesse avec une prière de reconnaissance et de gratitude. Dia ny vavaka fotsika rehetra isika fa toerana tsara no efa nametran'Andriamanitra antsika. On va vraiment prier de tout notre cœur parce que Dieu nous a déjà réservé une bonne place. Ao anatin'io fotoana anaovantsika vavaka io ratsapana fa misy atakina dia vola ny fiainanao roay amin'ny anaran'i Jesosy izy. Pendant que nous prions, si tu sens qu'il y a une attaque de diable sur toi, chasse-le au nom de Jésus. Apetrao amin'ny fononao tananao dia andao hivavakantsika rehetra. Mets ta main sur ton cœur et on va prier. Ho anareo any atokantrano ihany koa dia ataovy ny vavaka. Vous qui êtes chez vous, priez aussi. Mivavava fotsika rehetra isika. Priez de votre cœur. Andao azy tonga dia vavakantsika rehetra to. Allons prier. Raha mbola afaka mivavaka mafimafy kokoa noho izany ianao dia ataovy ihany tompoko. Si tu peux prier encore plus fort, fais-le. Ataovy amin'ny fonao manontolo ny vavaka. Prie de tout ton cœur. Fa araka ireo tenin'Andriamanitra nambara tamintsika ireo no hitondran'Andriamanitra antsika amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy. Car selon la parole que Dieu nous a donnée, c'est ainsi qu'il nous conduira cette année et l'année à venir. Tohizo ny vavaka tompoko. Continuez à prier. Tohizo ny vavaka. Continuez à prier. Manana finoana ry havana malala. Bien-aimés, ayez la foi. Fantsondrano izay efa nataoko anareo tamin'ny fiandohan'ny taona. Que la bénédiction que j'ai prononcée sur vous en début d'année, Ireo teny navotsotro anareo tamin'ity taona ity. toutes les paroles que j'ai prononcées pour vous cette année, Ny vavaka efa nataonao manokana. toutes les prières que tu as adressées à Ny Dieu, vavaka nataonao tamin'ity volana ity. toutes les prières que tu as fait ce mois-ci, Manana finoana fa ho hamarin'Andriamanitra sy ataony tanteraka izany. ayez la foi que Dieu va exaucer tout ça. Tena ho ataon'Andriamanitra amintsika tokoa izany. Dieu va vraiment exaucer ces prières. Manana finoana fa zaka te fikasana tahaka ny isakatsika rehetra. Ayez la foi parce que nous sommes des enfants de la promesse comme Isaac. Raha tena ho anatinao marina Jesosy dia izay toerana nametran'Andriamanitra anao. Si Jésus est vraiment en toi, c'est la place que Dieu t'a donnée. Manana finoana ihany koa fa zanak'Andriamanitra isika.
Ayez la foi que nous sommes enfants de Dieu. raha tena ao anatinao ihany ko jesosy dia zay ny toerana nametran'andriamanitra anao. Si Jésus est vraiment en toi, c'est la place que Dieu t'a donnée. Zay rehetra nataon'andriamanitra tamin'ny Isaka Tout ce que Dieu a fait pour Isaac, ho ataony amintsika amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy. il le fera pour nous cette année-ci et pour l'année à venir. Ary raha amin'ny mahazanik'andriamanitra antsika dia sarobidy amin'andriamanitra isika. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes précieux devant Dieu. Fanta zay tokony ataony ho atsika. Il sait ce qu'il doit faire pour nous. Ataovy ny fisaorana, ataovy ny fankasitrahana an'andriamanitra. Continuer la reconnaissance et la gratitude envers Dieu. Raha matsapana fa misy asana devoly manozokosona finoanao, ray amin'ny anaran'i Jesosy zany. Si tu sens qu'il y a l'œuvre du diable qui empêche ta foi, chasse-le au nom de Jésus. Ray amin'ny anaran'i Jesosy zany. Chasse au nom de Jésus. Iarahantsika manao ilay hira hoe anao atompo ao andiny voalohany ihany. Nous allons faire la chanson Seigneur, je suis à toi. Akobe ihany masika rehetra ao anatin'ilay hira, iarahantsika manao. Fermons les yeux pendant le chant. Amen, amen, amen. Dia ho fanoizantsika ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Pour continuer les reconnaissances et la gratitude envers Dieu, Andao sika rehetra hitondra ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay. allons tous apporter la dîme et les offrandes habituelles. Aza asiana tahotra mihitsy ny fanaovana ampahafolo-karena. N'ayez pas peur de donner la dîme. Aoka ho arantsika finoana izany. Apportons-le avec foi, Satria Andriamanitra efa nanentana antsika hoe ety ny ampahafolo-karena rehetra mba asiana sakafo ao an-trano. parce que Dieu nous a déjà dit d'apporter toute la dîme pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Dia zao ny valim-pity omen'Andriamanitra antsika ho sokafoka ny varavaran'ny lanitra ka ampidirako fitahina manambiampy ho anareo. Et voici ce que Dieu va nous donner. Il va ouvrir pour nous les écluses des cieux et il va nous donner plein de bénédictions. Ka mahazanaka te fikasana antsika sy mahazanaka Andriamanitra antsika dia andeha araka ny tenin'Andriamanitra isika. En tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'enfants de la promesse, nous allons agir selon la volonté de Dieu. Dia ankatany isika androso ety anoloana hitondra ny ampahafolo-karena rehefa avy eo tataza manokana eny atoerana ny fanatitra fanao mahazaky. Nous pouvons approcher devant pour apporter la dîme et les offrandes habituelles seront collectées sur place. Fa lay fanaty mpisaorana kosa, lay fanaty mpisaorana kosa dia mbola tazomintsika eny an-tanantsika fa asitsika fotoana manokana anatanterana zany rehefa avy eo. Mais nous gardons encore les actions de grâce, les offrandes pour les actions de grâce entre nos mains. Il y aura un autre moment pour cela. Andao hideran'ny tompo miaraka amin'irety mpitarika fideran'ny reto isika dia mandroso tompoko ianareo torin'ny ampahafolo-karena. Nous allons louer Dieu avec les conducteurs de louanges et ceux qui vont apporter la dîme peuvent s'approcher.
aici aza misy adinona ifitahireja misaorany Jehova mifana aici zay rehetra tona misaorany anarany masina misaorany Jehova mifana aici aza misy adinona fitahireja izay mamela mielokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatramanao hoe izay mamela mielokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatramanao hoe misaorany Jehova mifana aici zay rehetra tona misaorany anarany masina misaorany Jehova mifana aici aza misy adinona fitahireja izay mamela mielokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famotrampo sy fiatramanao hoe izay mamela mielokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famotrampo sy fiatramanao hoe ianao Jehova ra ianao ray manakizay ianao Jehova ra ianao ray manakizay amen amen alleluia amen alleluia amen amen alleluia amen alleluia. Tompony mafan'Andriamanitra ihany tompoko. Continuons d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Zao ary araky ny teniny araky ny voalazan'ny baiboly dia ho tavita manao hoe inona no avaliko an'i Jehova no soretra nataony tampotra. Voici, selon ce qui est écrit dans la Bible, David a dit, qu'est-ce que je vais donner à Dieu pour tous les biens qu'il a fait pour moi? Efa tena nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy. Il a déjà remercié Dieu de tout son cœur, Fa tsapany ho tsy nahafapo azy zany. mais il a senti que ce n'était pas suffisant. Tsy nahafapo an'i Davida izy zany. Ce n'était pas suffisant pour David. Ary zany indrindra no antony natoka azy nametraka fantaniana hoe inona re no azoko atao an'Andriamanitra e? C'est pourquoi il s'est posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu? Amin'ny karazany ireo fahasoavana zay efa nomeny ahy. Dieu m'a déjà donné plein de bénédictions. Dia izy ihany avy eo nanapa-kevitra hoe hitondra fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra aho. Et il a décidé qu'il va apporter des offrandes d'action de grâce pour Dieu.
anao an'izany akio sika amin'ny androandroany ity. C'est ce que nous allons faire également aujourd'hui. Maro aminareo narary efa tsy sitra amin'ny fanafody intsony. Plusieurs d'entre vous étaient malades et ça ne pouvait pas être guéri par des médicaments. Vola be mihitsy nefa lany nitsaboana tena kanefa tsy sitrana. Vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent pour vous soigner, mais vous n'étiez pas guéri. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia sitrana tamin'ny alalan'ny vavaka natao anao ianao. Mais par la grâce de Dieu, tu as été guéri par la prière qui t'a été faite. Fa naty mpisoratra tahaka ny ahoana re no ataonao amin'izany. Quel genre d'offrande, d'action de grâce vas-tu donner à Dieu? Sasany tamintsika tao anatin'ny olana faran'izay mafy indrindra. Certains d'entre nous étaient dans des difficultés qui étaient très dures. Efa tena tapidalaka le tanteraka. Vous ne voyez plus aucune issue. Kanefa no fahasoavan'Andriamanitra dia novonjeny. Mais par la grâce de Dieu, vous avez été sauvés. No afana tamin'ny olana. Il vous a délivré des problèmes. Fa naty mpisoratra tahaka ny ahoana re no ataonao amin'izany. Quel genre d'offrande, d'action de grâce vas-tu donner à Dieu? Ataontsika anao pratika an'izay fanaterana fa naty mpisorana izay. Allons faire une pratique sur ces offrandes. Dia ho asitsika arina zany eto dia mandrositsika vanirina dia avy eo tsy hiverina amin'ity lalana ity fa amin'ny côté gauche na droite no hiverenantsika. Nous allons mettre un panier devant et ceux qui sont derrière peuvent avancer. Ao anatin'izany dia mbola anao ira fiderana isika miaraka amin'reto mpitarika fiderana ireto. Pendant ce temps, nous allons continuer à faire des louanges. Tonga dia mandroso tompoko, tonga dia mandroso isika. Vous pouvez avancer. Maro ireo nataonao ahy tsy voatanisako izy rehetra. Na mbola misy teny arivo azy dia mbola tsy ampifony izany. Sitranay ka sitrana tanteraka. Lay Jesosy be fitiavany izany lay rano velona. Asandrato ny feo anao a mandritra ny fanaovana fanatitra ho anao Jehova noho ny sorehetra nataonao tamiko. Eo ihany tsika, inona no avaliko anao Jehova? Sady miry anao no misainsaina zany hoe inona no avaliko? Inona no avaliko anao Jehova? Noho ny sorehetra. Raisore.
pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, c'est toi qui as Toi qui fait. as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, C'est toi qui as fait. qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, C'est toi qui as fait. qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, C'est toi qui as fait. qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois ô Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Adopte la main, bénisse Dieu. Acclamez très fort. Alléluia. Alléluia. Dia Andriamanitra izay fahafahantsika nitondra fanatopisora izay. Nous remercions Dieu de ce que nous avons pu apporter ces offrandes de Dia remerciement. mbola hotoizantsika hatrany ny fisaorana sy ny fankasitrana an'Andriamanitra. Nous allons continuer à remercier, à rendre grâce à Dieu. Raha riva dia mbola hisy fotoan-dehibe eto. Il y aura encore un culte ce soir. Inona no ataontsika amin'izany? Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Hira, iankohaka sy hitsoaka an'Andriamanitra ranoray isika. Nous allons chanter, louer, adorer Dieu. Tena homanitsika ho amin'izany mihitsy ny fotsika raha riva. Nous allons préparer notre cœur pour ça ce soir. Mino aho fa akasitraka zany Andriamanitra. Je crois que Dieu va agréer ça. Noho izany ilaina toka isika ho fanamafisana ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Pour cela, je vous invite à venir pour renforcer les remerciements et les gratitudes envers Dieu. Ndio militeka ihany tsika ho an'ny tompo. Acclamons au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dia na dia efa mandeha aza ny fotoana dia Comme le temps est en train de passer très vite, dia mba tia-pitsinova volombelona olona anankiray aho izay nanaovan'Andriamanitra miracle be mihitsy izy. j'aimerais que quelqu'un d'entre vous, une personne à qui Dieu a fait un grand miracle, Mba hatsapatsika rehetra hoe ranona raha tena ho ampilolotra ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra androany. que cette personne se lève pour qu'on puisse confirmer la reconnaissance et les remerciements pour Dieu aujourd'hui. Ankatana ke ianao rahalahy mba nosety anoloana. Nous te demandons d'avancer devant.
ity lehilahy ity zany a efa teo ambavahoana fahafatesana. Cet homme-ci était sur le point de mourir. Ho tantarany amintsika eo ny aretina nazo azy. Il va nous raconter la maladie qu'il a eue. Vola amina million saika isan'andro no navoakany mba hividianana fanafody. Il a dépensé des millions et des millions chaque jour pour avoir des médicaments. Ny fanafody no vidiana amina million afaka androandro ajanona indray fa soloana fanafody hafa mbola amina million indray fanasitranana anazy. Les médicaments qu'il a achetés et qui coûtaient des millions, il a dû les laisser pour acheter d'autres médicaments qui coûtaient encore des millions. Kanefa tsy sitrana mihitsy izy. Mais il n'a pas pu être guéri. Fa rehefa tonga tao amin'ny braoko izy dia nivavaka ho azy aho dia nanao miracle taminy Andriamanitra. Mais quand il est venu dans mon bureau, j'ai prié pour lui et Dieu a fait un miracle pour lui. Angatantsika ngezy mba hitantara fohy ny amin'izany fahasoavana lehibe nataon'Andriamanitra tamin'izany. Nous lui demandons de raconter ce que Dieu a fait pour lui. Dia mbola voninahitra ao an'Andriamanitra no ahafahako mijoro vavolombelona eto ny amin'ny fanasitranana izay nataony ahy. C'est pour la gloire de Dieu que je rends témoignage pour la guérison qu'il m'a fait. Nisy taona tokoa narary ny tenako Il y avait un moment où j'étais très malade. ary aretina tsy nirito sitrana mihitsy izany efa nomanina hoentina any Inde aho hodidiana tamin'izany. C'était une maladie qui ne pouvait pas être guérie. J'étais préparée à partir en Inde pour une opération. Dia niditra hôpitaly aho atany amin'ny Girard tonga tany Befialatanana Et j'étais entrée à l'hôpital à Giraropi. ary aretina farany grave be mihitsy nahazo azy satria aretin'ny fo angoro moa ny filazan'zareo azy. Et c'était une maladie très grave parce que c'était une maladie du cœur. Rehefa niala nenina tamin'ny rehetrarehetra dia nisy olona mpifanolo-bodorindrina anankiray efa mpino tato. Il y avait quelqu'un dans cette église. Za mbola tsy nafantatra n'ity toerana ity akory ty fiangonana ity tamin'izany. Je ne connaissais pas encore cette église en ce temps-là. Dia nandeha tonga teto izay mivady dia tady an'ny pasteur ato amin'itsy birao itsy ambony itsy. Et nous sommes venus dans le bureau du pasteur. Dia rehefa tonga tato aho tamin'izany dia hoe pasteur manao hoe inona ny tianao atao amiko. Et puis le pasteur m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dia nazavaiko taminy aretiko tsy ny zavatra nanjo ahy izay efa avy nazavainy tamintsika teo izay tsy nahampiny. Et je lui ai raconté mon problème et ma maladie, comme il vous l'a raconté tout à l'heure. Rehefa nivavahany tao amin'ny biraon'io aho tamin'izany fotoan'izany dia Quand il a prié pour moi dans ce bureau, en ce temps-là, teny eo ihany dia niary ny aretina. immédiatement, la maladie est partie. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa teny eo ihany aho dia afaka nitondra tomobila indray nitondra fiara niala n'ity tokotany ity tamin'izany fotoan'izany. Gloire à Dieu, car en cet instant même, j'étais guérie et j'ai pu conduire la voiture. Zany a tato amin'ity toerana ity dia niverinao amin'ny saiko daholo latsaka kely ny ranomasika te tsy azafady indrindra na tsiaro an'ilay tenin'ny pasteur teo fa efa tato amin'ity toerana ity nahavoavonjy aho dia izay voninahitra ao an'Andriamanitra fa nahavonjy aho avonjy atsika rehetra ihany koa. Gloire à Dieu, car c'est en ce lieu que j'ai été sauvée et Dieu vous sauvera aussi. Voninahitra ao an'Andriamanitra ary misaotra ny mpanompony natoka atsika tahaka izao. Gloire à Dieu et merci à son serviteur pour ce que nous sommes maintenant. Dia ty misy entre parenthèse kely pasteur afaka surprise kely fa vao tonga 3 jours aho io fa dommage a tsy azoko le coordonnées avy any Maurice aho tonga eto Madagasikara zao fa le anona coordonnées tsika amin'le fitanitsika any mbola tsy azo fa mbola ho alaiko kely aminao ka azo moa ho alaiko rehefa avy eo le izy fa zany rehetra zany a tsy avy amiko fa avy amin'Andriamanitra avokoa zany rehetra izany tsisy ino. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra ho ambinina sotahina atsika ho tanteraka anao amin'ny boly manao hoe ho ambinina raha mivoaka ho tahina raha miditra atsika amin'ny anaran'i Jésus. Gloire à Dieu pour toutes choses. Que Dieu nous bénisse à l'arrivée, à la sortie. Alléluia. Ao anatin'ny volana ray dia nefitra miditra hôpitaly izy fa tsy sitrana mihitsy. Pendant un mois, il était à l'hôpital, mais il n'était pas guéri. Fa no fahasoavan'Andriamanitra dia zao hitanareo zao izy. Mais par la grâce de Dieu, il est comme ce que vous voyez là.
lasa olona afaka miazakazaka. Maintenant, il peut courir. Alléluia. Alléluia. Misaotra rahalahy mazotoera. Nous te remercions. Vous pouvez prendre place. Tiaka mafan'Andriamanitra isika. Dia Acclamons le Seigneur. mivavaka tsy hamarana fotoana. Nous allons prier pour terminer ce culte. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce jour que tu nous as donné. Merci pour ce culte qui touche à sa fin. Merci Seigneur pour ta précieuse présence qui était avec nous. Merci pour ta puissance qui a agi en nous. Et merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as encore permis de grandir dans la foi et dans la communion du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as fait vivre aujourd'hui et pour tout ce que tu vas encore faire pour nous. Merci de nous avoir mis à part et d'avoir fait de nous des enfants de la promesse. Seigneur, nous te demandons que ta grâce nous accompagne encore, que ta paix soit avec nous, Seigneur, et que partout où nous allons, nous soyons un témoin vivant de l'Évangile. Que partout où nous allons, Seigneur, le monde voit briller en nous ta gloire et que ton nom seul soit glorifié et élevé dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Seigneur, en ton nom Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dia tsy mila mietsy aloha tsika.